Fanuccia, Marthe, Hervé. Isorantsika ny tompo rahavavy malala. Manome antsika indray izao fotoana ankehitriny izao. Azo antsika mifampitantana, mijery an'i Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, mba ahatonga antsika ho vehivavy mendrika. Ny Apokalipsy 3 nde ho vakitsika manontolo aloha ny 1 ka hatramin'ny 9 vao ho raisitsika ny 9. Izay no ho vakitsika ankehitriny. Apokalipsy 3 vakitsika aloha ny 1 hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary sorato amin'ny anjely ny fiangonana ny Sardisy. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana 7. Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona ianao kanjo maty ihany. Miambena ka ahoreno tsara ny zavatra sisa zay saiky maty, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. De tsaroviny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tany mafy ka mibeba. Koa raha tsy ambiny ianao de ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra, ka tsy ho fantatrao zay ora hiaviko aminao. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy zay tsy nandoto ny fitafiny, ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria mendrika izy. Zay maharesy de hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Zay manatsofina aoka izy hiaino, izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Averintsika raisina ny 2 manao hoe: miambena ka ahoreno tsara ny zavatra sisa zay saiky maty, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Rahavavy malala, tsy tiantsika matetika ny mandre teny toy izany. To fanakianana ve? Sahala amin'izay no ndraisantsika azy. Ary rehefa misy tahaka izany de mangarika isika, ary de miteny hoe: za rehefa ohatr'izao ny ataoko, mbola tsisy fankasitrahana ihany. Satria ny mahafinaritra antsika de izao, ny te hafana isika, pepehana ny lamosina, ankasitrahana mandrakariva. Eny re rahavavy io, iza kosa moa tsy te ho ankasitrahany. Fa izao, raha misy olona manao aminao hoe ianao aloha de tena mahafinaritra be, mahavita azy mihitsy, ianao ny voalohany, loha laharana eto amintsika, nefa ny taratasy eny am-pelatananao milaza ohatra fa ianao ny gisitra, tsy mahasositra ve zany? Mahasositra zany. Aleo mandinika mihitsy izay tokony atao. Manasanao arahavavy, aza tezitra eo ampandraisana ny tenin'ny Tompo. Fandao raisitsika amin'ny mpitiavana, fa Andriamanitra izy fa tsy olona. Ary tsarovy fa fitiavana mandrakariva no itenenany antsika. Mila ampanginitsika le zahotsika ndalo hiaraka amin'ny amboara-peo imprimerie Adventiste. Amin'ity hira mitondra lohateny ampanginy izao.
ampangiloni izoko ritompo ampangilo ihainoako ny feona famanelingehina ileranao atako o ampangilo tanteraka tompo raha mila te usosotra naisafoko teneno moramora leretompo mahitandrovomina itraoana mirenie vaviavana nanosiraka yanavitraneke nirifutra Jesu yanavekenira numasina yanavevajoni afu oakwaliruni nizaruku rahamirate ireade atumpuo te anidraindrare tametanumena ampangilo le izao atako vasinuzeno laumbe tompo rahati fanakianana utompo fanakianana tsima mamokatra wana ampangilo asave ranao itenitenire tizaoko tsy mavitame yanao izaneke nirifutra Jesu yanavekenira numasina yanavevajoni afu oapanenoni nizafuku alevuno tanteraka nizafuku katsizamintsu nireno velonatoampo tenierina ane anosika iakato otanteramsa sitraka tompo yanavizaneke nirifutra Jesu yanavekenira numasina yanavevajoni afu oapangeloni izafuku
Ampanginy izaoko, izany no lohateniny ira teo iny. Ity izao tsika ty mantsy rahavavy te mandrakariva te hisandratra, te hisongadana, te hiseho. Izay no mahatonga ny hoe raha misy olona miteny zao hoe andeha ataontsika hoe ny vady miteny hoe tiako mihitsy ihanina iny, de mivetika isika miteny za zany ahoana, zaho ahoana, raha misy sakafo zaraina na vola zaraina ary aizany zaho foana izaho. Ka hoy ny sasany hoe ohatry lojika zany, izaho aloha vao ianao. Izay tokoa le nampianarina antsika raha ny tanisa verbe fahiny, mianatra conjugaison zany. Je vao tu vao il, zaho aloha vao ianao vao izy. Fa rehefa Jesosy no nampandrosotsika ao anatin'ny fotsika, de mitsimbadika izay zavatra izay. Izy aloha, izy vao ianao, zay vao izaho. Tanao Kolosianina 1:7 milaza hoe izy ny lohan'ny tena, de ny fiangonana, izy ny voalohany, de ny lamatota amin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy aloha. De ianao ndray manarakaraka ny izy, ianao ndray, satria hoy ny teny ato amin'ny Filipianina 4:4 manao hoe aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy niany namany koa. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy niany namany koa. Ary ao amin'ny 9 tapany farany de hoy le teny hoe oka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Oka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Zany hoe ny namako ianao aloha, zay vao izaho. Zay le izy. Ary de hoy aho hoe izay vao izaho. Izy aloha de ianao, izay vao izaho. Satria lay teny ato amin'ny Jaona 7, Jaona 7 andininy 70. Jaona 7 andininy 70 de milaza hoe izy tsy maintsy mitombo, izaho kosa tsy maintsy mihena. Izany no fanamboaran'Andriamanitra antsika rehefa miditra ao anatintsika Jesosy Kristy. Novainy amin'ny fanavozana ny saina isika, araka le nangatahany amintsika ao amin'ny Romanina 12:12 hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Miova amin'ny fanavozana ny saina. Dinio ary rahavavy malala, hatraiza sy hatraiza ny fankatoavantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Lay nambarako anao teo aloha hoe ny ampahapahany ihany ve amin'ny sitrapon'Andriamanitra no
tanterahantsika sa izy manontolo. Asan'ny apôstôly toko faha 2 andininy faha 14 dia milaza hoe aoka ny sitrapon'ny tompo no atao. Aoka ny sitrapon'ny tompo no atao. Satria ny sitrapony tsara sady akasitrahana ny marina. Araka ny Romanina 12 ihany. Tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ny sitrapontsika fotsiny dia sombitsomby ny fahalalantsika. Araka ny Korintianina 1:7-7. Ary misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy-kanjo, lalana mivarina amin'ny fahafatesana ny farany. Hoy ilay teny eo amin'ny ohabolana 4:19. Ka izy ny mahalala ny hevitra heverana antsika, ny tompo izany, araka ny voasoratra ao amin'ny Jeremia 7:20. Zaho izy mahalala ny hevitra heverako anareo, dia ny hevitra mitondra fiadanana fa tsy losa. Noho izany, aoka izy dia izy ihany no asandratsika eo amin'ny fiainantsika, ary hampanginitsika ny izahotsika. Ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana taminao teo dia enjakenjana ihany. Hoy ilay teny hoe miambenaka ao reny tsara ny sisa izay saika maty, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Tena malahelo tsika rehefa voateny ohatr'izany. Malahelo. Ny antsika le tiantsika dia hoe ianao kosa aloha mahavita azy e. Raha tsisy ianao aloha dia toy izao e. Kanefa eto indray tsisy hitako tanteraka ao izy, ny asanao anatrehan'Andriamanitra. Betsaka tsika no mimenomenona toy izao. Eto ambavaka fa zay ataoko rehetra tsy mety daholo. Dia hoy ny sasany indray, izaho angamba voaozona fa tsy mety vitako mihitsy ny zavatra ataoko. Nanao an'izao aho dia ohatra nianatra nanjaitra aho dia enim-bolana le fianarana dia ny 2 volana ihany ny vitako dia nijanona. Avy indray aho nianatra informatika, herintaona le fianarana, tsy androko le izy dia 2 volana nanao dia nijanona. Avy indray aho nianatra français parler, fa mba hoe te hiteny frantsay, 4 bolana ny faharetany dingana voalohany, fa 2 volana ihany ny vitako. Tsy hitako dia izay ataoko rehetra dia tsy mety avokoa. Nivarotra dia maty antoka, niopy aho dia tsy nahavanina. Rehefa toy izany ny fiainantsika, raha vavy malala, ny tompo koa mahita hoe tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsy hoe kivy aho na hoe ndeha hamono tena mbetika koa dia Andriamanitra no metsika tsiny hoe ohatra ny eritreretintsika hoe noho i Andriamanitra dia tsy tanteraka daholo ny zavatra ataoko. Andriamanitra nefa no miteny antsika eto. Andriamanitra mihitsy no miteny antsika eto, mampieritreritra antsika. Tsy nisy hitako tanteraka ny asanao hoy izy. Dia inona ny atao? Ivaraontsina sy hitomany, hitanondrika sy alahelo fotsiny ihany. Zany no atao hoe fihetsika mihiba rahavavy, negatif.
tsy izany ny tokony atao. Fa jereo tsara ambara ny tenin'Andriamanitra amintsika eto, ambara ny tenin'Andriamanitra eto. Aoreny tsara ny zavatra sisa izay saika maty. Vao maika mihetsika zany, mandinika, mieritreritra, inona ny antony, taizany lesoka, inona ny tokony atao. Ireo fanontaniana ireo dia tokony hipetraka ary tsy kivy, fa ny mora kivy anenina dia anenina tokoa. Enoy ary aloha ty hirany Anjomara Philadelphie ao amin'ny FJKM Ambatolampy Philadelphie ity. Siruna telu, lumuna la
Tsy fanao araka izay hira rentsika teo izay. Raha misy mitomany no lohateniny hira rentsika teo iny izay. Raha misy mitomany satria be ny adi-tsaina, be ny olana, be ny zava-mahaory. Tsika tsy mba miemotra ho izy fa manankatenaina. Jesosy Kristy no fanantenantsika. Enonao tsara ve zany teniko izany rahavavy? Jesosy Kristy no fanantenantsika araka ilay teny izay voasoratra ao amin'ny Timothée 1:1-2 tapany farany. Izy ny fanantenantsika ka tsy tokony hiemotra, tsy tokony ho kivy. Dia hoe ianao hoe ko zany ary zao no lazainy hoe tsisy hitany tanteraka hono ny asako. Ary misy mihitsy zao androany voana ny ainy kely an'ilay vehivavy mendrika hoe andraso mba hiaino aloha, dia vao mivakiana ilay tengy tsy misy hitako tanteraka ny asanao. Ie, tokony tsy hiteny an'izany mihitsy mariterve amin'izao fiainana izao. Zany zao ny toe-tsain'ny sasany. Ny olona ary zao efa reraka daholy, ny olona ary zao efa ketraka ko mbola izany indray ny tenenina. Rahavavy malalo, ny tompo dia manitsy antsika, manoro antsika izay ahasoa antsika. Hitanao, misy olona marary, tena rehefa marary be dia tsy vitany comprimé intsony hoe ity atelina, fa hoy ny dokotera hoe tsondroniny ianao. Indraindray aza dia hoe didina mihitsy ny sasany, didina moramora nga zany. Hiteny ve ianao rahavavy hoe efa marary ary ny olona ko mbola ho didina indray arary, ny ao ary efa tsy zakako mbola ho ampiana indray. Ianao mahalala, izaho tsy atoro, fa tena ilaina reny zavatra reny, mahasoa tokoa reny zavatra reny. Ary raha ohatra ka tokony ho esorina ilay izy, zavatra tokony ho esorina nefa mitoetra ao ihany, dia arary eny mandrakariva ilay olona. Ary izay no mahatonga an'ilay hoe aza maditra lahnify, aza maditra lahnify. Satria ny zavatra ambaranao dia hoe rehefa lana nify indray ay marary, matahotra mihitsy ilay alana nify. Kanefa raha nify tokony hiala ny tsy esorina, sosiny eo mana ratsy endrika. Milaza aminao ny tompo ilay mahafantatra ny hevitra heveriny antsika dia mampianatra antsika eto, izay mahasoa antsika. Tsy mandambilamby fotsiny. Misy olona nge mandambilamby fotsiny. Anisan'ny zavatra mahasosotra amin'ny mpampianatra sasany dia ity: matahotra ny obedy izy hoe tsy mahay mampianatra, dia omeny isa fotsiny ilay zaza. Misy aza hoe manao fanadinana dia atorony le zaza. Mody saromana amin'ilay hoe izy io tsy mahavita zavatra raha tsy akekezina, araha-maso akaiky dia akaiky eo. Nefa ny tena ataony dia atorony fotsiny le zaza. Tsy ampianariny, tsy misahirana izy,
mampiditra n'lay zavatra ao anatin'ny sain'lay zaza. Enjakenjany izay mety hanahirana an'lay zaza, fa ny ataony dia izao, atoriny fotsiny. Ary dia inona no miseho? Mety ahay ve ny zaza toy izany? Mazava ho azy fa tsy mahay ninninona, mipetraka ao amin'ny tsy fahaizana, mba hahatonga ny mpianatra ahay dia misy fikelezana ao, misy fikirizana ao, misy fieretatory ao, somary mijaly kely mihitsy ao amin'ny teatory, kanefa mikikitra ihany. Ary dia izay fikirizana izay no mitondra an'ilay hoe fahombiazana. Raha ohatra ka hoy isika hoe tiantsika ny zanantsika dia tsy avelantsika mianatra. Amin'ny valo dia matory fa reraka. Ary misy ray aman-dreny mihitsy manao an'izany. Amin'ny valo dia matory ny zaza fa reraka amin'ny 9 maraina vao mifoha. Inona no mba ho hain'ilay zaza amin'izany? Mamokatra zaza tsy ahomby ianao, mamokatra zaza zara fa mahalala zavatra. Raha izany no ataonao, fara-fahabetsiny hoe zara fa mahalala. Fahavoazan'ny ray aman-dreny sasany izay. Fa ny tsy maintsy atao dia izao, mampisikika herim-pony zaza. Mety vizana mihitsy izy eo anoloana ny latabatra, kanefa mianatra. Ary rehefa misy tsy mety, ahitsy, fa tsy jerim-potsiny ohatry ny tany nalavoana. Raha ohatra ka misy arina ny tavan'ny namanao, nefa dia hozy ianao manja be ianao tia, izay no teneninao azy, tsy maneso azy ve ianao amin'izany? Raha tena tia azy ianao, dia hoy ianao hoe misy arina ny tavanao. Teneninao tsotra, misy arina ny tavanao. Ary dia izay fitiavana antsika izay no mahatonga an'i Jesosy Kristy miteny hoe miambena ka horeno tsara ny zavatra sisa zazaiky maty, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Fitiavana izany, fitiavana mba ampaherezana antsika tsirairay, fa tsy hoe fanapepona jekory. Oka ianao tsy ho le karazan'olona raha vokianina dia mitrotra, zary toy izao, zaza toy izao, tsy mahataty fitenenana. Aleo anie ahitsy, aleo ahitsy. Raha vavy malala, mila manana toe-tsaina manetry tena koa isika mba handraisantsika ny tenin'Andriamanitra tahaka izao. Mila manana toe-tsaina manetry tena, fa indraindray anie diso ny fiheverantsika ny tenantsika. Ny fitenin'ny vazaha azy dia hoe nous nous surestimons. Tsy eo amin'ny sanda izay misy antsika no ametrahantsika ny tenantsika, fa heverintsika ho ambonimbonitry koa noho izay isika, tsara lavitra noho izay toetrantsika ankehitrinytsika. Ary izay no mahatonga ny maro tsy mahay mamela heloka. Izay no mahatonga ny sasany manapepy ny vadiny foana, satria izy mieritreritra fa izy dia ambony lavitra, izy dia tsara lavitra, izy tsy mba tahaka nitsy, izy tsy mba tahaka ny roa. Raha vavy malalo, ny tompony tena mahafantatra antsika. Mbola betsaka ny arenina, mila mitenitsika hoe endre ny akeliny efa vita sy ny amarony mbola atao. Mila mihintsy isika, tsy mieritreritra hoe efa be ny aza vitako izay, izany na vita be indrindra. Fa ny tenin'Andriamanitra eto dia hoe tsy misy hitako tanteraka ny asanao. Dinio tokoa anie, dinio dia tena tsara sy tanteraka daholo ve?
izay vitantsika hatramin'izao. Izay nekentsika teo anatrehan'Andriamanitra ary manahoana vitantsika tsara daholo. Raha ohatra zao tsika ny teny hoe manomboka izao mety nyteny an'izay zao tamin'ny voalohan'ny taona, manomboka izao maky baiboly isan'andro vita ary veo hatramin'ny hatreto aloha vitanao isan'andro ve na maky baiboly sa nisy an'ny fotoana tsy nahavakianao azy. Dikan'izay misy tsy tanteraka ny teninao. Ary misy indray fampanantenana nataontsika tamin'ny ranona na iranona, mety tamin'ny zanatsika, mety zanatsika kely mihitsy, fa reny na de kely aza re zanatsika ka tsy afaka hitaky amintsika n'izao na izao, de Andriamanitra nandre nahita nanatrika teo, ary de mahita ny hoe tsy misy hitako tanteraka ny asanao. Dikan'izany everiny tokony atao. Misy olona rehefa tenenina ohatr'izany de alao hiala rehefa tsy tianareo alao hiala, zay zany ny tianareo, za zany efa tsy mahavita azy kinona ndray. Betsaka ny miteny tahaka izany, ary zany le toetsaina lomorina. Misy olona ao amin'ny toeram-piasana izay misy azy, raha vao tenenina de ohatr'izay ny azy, alao ary hiala efa tsy tianareo azy anyko, raha tsy zany ve aho tenenina tahaka izany. Raha vavy io adalany izany. Ary na ao tokantrano koa aza mba miteny le vady, ianao le volonao iny ataovy an'izao fa tsy manendrika anao ny. Za zany efa tsy tianaoko, ianona ny ngamany efa tianao, hitako mihitsy ohatr'izao de manitatra ady eo. Nefa mba fitiavan'ny andaniny no nitenenany tahaka izay. Tsy mety zany ravavy, tsy mety ho azy zany. Mila manapa-kevitra ianao, aza atao an'izay le fiainana. Fa izao rehefa misy miteny antsika hoe zao tsy mety, de dinihana aloha, sao de izay tokoa raha tsy mety de ozy ny fitenin'ny tolo aza ravavy, ny tolo ny aina tamin'ny vanim-potoana izay ny ainany, hoy izy hoe toko tapaka vilany mitongilana, zay tsy mety arenina. Ka ny ianao rehefa hoe vilany mitongilana de hoe alao ary ho very daholo ao ozy ianao toko tapaka de hoe de alao potika tanteraka, de alao koa tsy ahandro hanina any. Tsy azo atao adaladala ohatr'izany io fiainana io ravavy zany no atao hoe adalana. Io entin'ny fo io ratsy, io mihitsy ny mampiady ny maro, io ny manakorotana ao anatin'ny fikambanana. Voatenenina kely de tonga de zay zany efa tsy tianareo mahazo fanakianana foana zay. Ny sasany hoe zay efa manao mbola zany ihany ny ataonareo. Ka io nge ny an'Andriamanitra tsy vitany hoe manao aleo ary tsy manao toy izay manaonao foana. Fa ny an'Andriamanitra de izao, ny zavatra rehetra atao de atao tsara. Ndao iny jerentsika ny Titosy toko 3 Titosy toko 3 ny 9 izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatoky izany teny izany ary izany zavatra izany, de tiako hitoponao mafy mba ho tandreman'izay efa mino an'Andriamanitra ny anao asa tsara, sady tsara no mahasoa olona izany zavatra izany. Zany no lazainy tenin'Andriamanitra. Raha vavy malala, ny fanitsiana izay atao tsy raisina amin'ny fahatezerana na raisina amin'ny avinavina, fa raisina amin'ny fitiavana. Raisina amin'ny fitiavana. I Joba raha nilaza hoe tsy ny soa ihany ny raisitsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa, de tsy milaza koa zany hoe ratsy ahoana ny men'Andriamanitra antsika, fa le
karazan-javatra ohatr'ireny everitsika ho ratsy reny. Joba 2:10 zay, mony soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Andriamanitra tsy hoe ratsy no omeny ianao, tsy zany, fa le zavatra tahak'izay teneniko izay manitsy ianao izy dia ohatrany hoe ratsy le zavatra tenenina, nefa ny mahasoa antsika izay. Zay no ataon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy hoe manome zavatra-dratsy zany, satria voasoratra fa tsara izy sady mpanao ny tsara. Tsy zay? Salamo 7:10 no misy an'izany teny zany, Jehovah tsara ianao sady mpanao ny tsara. Tena izany mihitsy ny tompo e. Salamo 7:10 no misy an'izany teny zany. Mampahery ianao ary ny tompo raha vavy malala. Ny teny izay teneniny ianao mampandinika anao, milaza hoe tsy misy hitako tanteraka ny asanao, dia tsy mampirisika anao akory hoe avelao hidaboka any rehefa izay ny fijerinao azy. Aza manao an'izany toe-tsaina ambany dia ambany zany, fa matoa ny tompo mitendry sady mbola manampy ao reny tsara ny zavatra sisa zay saiky maty. Miambena matoa ny tompo miteny an'izany, satria tena tia ny hiarina ianao. Tsy mijery arina tavy izy, fa manoro anao noho ny fitiavana ianao izay tokony atao. Mampandroso anao bebe kokoa hatrany. Fa isika tsy mba miemotra ho le hira teo aloha, fa manankatenaina. Mandrosoa ary ry mpanaraton'i Jesosy. Mandrosory mpanaraton'i Jesosy, zay mobady azo tsidriaka mandroso. Jesosy tompo no mibaiko mandroso, raisokarotsainy aratona mianganamako. Jesosy no mibaiko mandroso, mandroso, mandroso toko. Azakiviko na de tsy mahazo mandroso aminy lalina koko. Mandroso ry mpanaraton'i Jesosy, saina mora kivy aoka ho lavina, ny mora kivy di hanenina toko. Raisokarotsainy aratona mianganamako. Jesosy no mibaiko mandroso, mandroso, mandroso toko. Azakiviko na de tsy mahazo mandroso aminy lalina koko. Mandroso ry mpanaraton'i Jesosy, mbola ao ny hazan-drano ho azonao, tsy azonao anio ampitso mandroso. Raisokarotsainy aratona mianganamako. Jesosy no mibaiko mandroso, mandroso, mandroso toko. Azakiviko na de tsy mahazo mandroso aminy lalina koko. Jesosy no mibaiko mandroso, mandroso, mandroso toko.
azakiviko na de tsy mahazo mandroso aminy lalina koko mamitoera Jeso ao an-tsambonay mahorenay lalandavany teninao ny bakionao ry tompo hakatoavinay ka harotsaka izao ny aratonay miangarnamako Jeso no mibakio mandroso toko azakiviko na de tsy mahazo mandroso aminy lalina koko. Teny mampahiry anao no tao anatin'iny ira zay ny fiatsondram-bao iny ira ao amin'ny firana FFPM mpanaraton'ny Jesosy lohateniny hira mandrosoa amin'ny lalina ny aliantsika eto tany androso hatrany tsy emitra fa voasoratra ato amin'ny Hebreo 10 ny andininy 7:30 hoe isika tsy mba naman'izay miemitra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Izany ny tsika hoe tsy naman'izay miemitra tsika noho izany rahavavy milaza aminao azakivina amin'inona na amin'inona mitsaka ka rehefa hoe ity tsy mety tsy milaza zany hoe tsy tiany ianao fa manoro zany mba ahatsaratsara anao kokoa mba ahatonga anao aharay ilay afatry ny tompo hoe ho lohany fa tsy ho rambony, ho ambony fa tsy ho ambany. Deutéronomie 4:20 andininy 7:20. Indrindra raha ohatra ny rahavavy diso lalana ianao tsisy manoro anao hoe diso lalana anie ianao tsy ho tratranao anie ny tanjony tsy ho tratranao le hoe ariny tiako ale raha tsy mandray ianao ny torohevitra hoe ity ny lalana ka andehano meteza anaiky ny fanoron'Andriamanitra mila miambina isika manoloana n'izany hoe tsisy hitan'Andriamanitra tanteraka ny asantsika. Averiko indray mila dinihana inona avy aloha zany reo asa izay mipetraka eo anoloantsika ary tian'Andriamanitra ho tanterahantsika fa Andriamanitra dia mangataka amintsika mba ahatanteraka izay napetrany eo anoloantsika araka ny teny eo amin'ny Kolosianina 4:7 hoy ny fivaky ny teny manao hoe tandremo ny fanompoana izay niraisinao tao amin'ny tompo mba ahatanterahanao izany. Tandremo ny fanompoana izay niraisinao tao amin'ny tompo mba ahatanterahanao izany. Inona avy zao ny eo anoloanantsika aloha? Manomboka ao amin'ny Jerosalema antsika ao amin'ny tokantrano manahoana napetraka Andriamanitra isika mba ho mpanampy tandrify an'io vady io. Mahavita an'izay ve tsika? Tena manampy azy ve tsika sa manapepo azy? Sa mitrongy azy koa? Meteza ahatanteraka ny asa izay napetraka Andriamanitra eo anoloanao. Hanoana
ampahery azy. Fa ny dikany hoe vady le vady le mpanampy tandrify. Efa nahita ve ianao raha vavy andreny le etagera reny? Indraindray ao an-dakozia asiana ohatr'izay, asiana etagera, de misy an'le vy atao ambany, indraindray hazo ny ataon'ny olona, ary matetika vy, ohatra ny karazana vy iny, fa vy azo afilahana ohatr'izany, ohatra somary mifolaka iny. Iny no ipetrahan'le etagera, manohana tsara iny mifantsika amin'ny rindrina, de mipetraka eo ambonin'iny le hazo, le etagera. Azo apetraka eo daholo amin'izay zay tianao apetraka, mazaka zava-mavesatra iny rehefa misy tohana ohatr'izay. Isika zany le tohana, le vy, le manohana. Le vady lay hazo mipetraka eo amboniny, mety ny zanatsika, ny fianakaviana, ny adidy aman'andraikitra, le zavatra be dehibe mipetraka eo ambonin'iny etagera iny. Ary de hoy ny tompo hoe dinio mahatohana tsara ve tsika samy andro tohanana mandrakariva. Zay ny anankiray. De jereo koa ny zanaka napetrак'Andriamanitra eo anoloantsika. Voataizantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra ve reo ankizy ireo? Sa mamahana fotsiny, mamaha-kanina fotsiny tsika? Misy nge tsy mitaiza mihitsy fa mamaha-kanina fotsiny. Ino ny sakafonareo? Ino fre? Ino ny ekolazy? Zay ataonareo any ataonareo fa vita ny didiko. Ora vavy, ianao manao vita ny adidinao, Andriamanitra manao tsy hitako tanteraka ny asanao. Le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 2:2 nge marina fa raha dinihana de hoe ny zanaka vavy ny Farao no niteny azy, fa zany koa de tenin'Andriamanitra amintsika manoloana ny zanatsika. Ahoana ho izy? Eto ty zazy ty ka tezao ho ahy, fa izaho andoha ny karamanao. Ka tena tezainao an'Andriamanitra ve reo ankizy reo e? Tezainao amin'inona indraindray akanjo fohy kely ty ampanaovina azy, abiridana, ary ny sasany zany de terena nambady olona jentilisa. Zany ve nao mitaiza ny zanakao an'Andriamanitra? Tsy mety zany. Mila ahitsy zany ka. Ary fitiavan'Andriamanitra mba tsy ahavoakapoka anao de miteny tsotra Andriamanitra, dinio tsara voataiza araka ny sitrapon'Andriamanitra ve le zanakao. Ny sasany na mampiditra azy sekolelahady hianatra tenin'Andriamanitra aza tsy ataony akory. Ao an-trano izy tsy mahavita mampianatra azy tenin'Andriamanitra, any am-piangonana izy tsy mba mitarika ny zanany hivavaka akory. Mba eritrereto amin'izany inge le izy. Inona zany ny vitanao? Ny sekoly ampianarana ny zaza amin'izany, sekoly jentilisa be. Mpampianatra mifoka sigara, misotro toka, milalao vehivavy. Mahavatra manofa trano hitondrany ny ankizy vavy kely. Zany no sekoly ampianarana azy. De apetraka eo ampovoan'ny ambodily ankizy, sady tsy omena sakafo. Miantso ny ray aman-dreny rehetra andinika. Tsisy hitako tanteraka ny asanao ny Tompo. Mila mieritreritra tsika, mila misaintisainty tsika, miangavy ianao, miangavy. Aoka re, andiny teny ianao. Jereo, misy amboarina ao anatin'ny fitezantsika ny ankizy. Mila manara-maso kokoa ny ankizitsika. Mila mieritreritra tsara tsika hoe inona ny tokony atao mba hahatonga an'ireo zazy ireo ho voataiza ho an'Andriamanitra. Ny asa izay niketsika teo anatrehan'ny Tompo, asa
ny asa ho am-piangonana. So de titra fotsiny nalainao e. Misy ene manao titra hoe za mpampianatra sekolelahady, za diakona, nefa tsy dipahatra ny andehanana any am-piangonana ary de miahaka eny le mpianatra izay tokony ampianariny. Tsy mety zany. Aokantsika ho raisitsika zao tenin'Andriamanitra zao. Ary namanao ianao, atsarao mba ho hitan'Andriamanitra tanteraka ny asa. Ary tsy ny asa ny am-piangonana ihany, fa ny asanao andavanandro koa. Tsy hijoronao vavolombelona anie ny asa andavanandro e. Ny amin'ny maha-kristianina anao, eo ny tena ahafantarana hoe kristianina ianao na tsy, eo amin'ny fiainanao andavanandro. Manahoana? Vitanao tsara ve ny asanao? Miantso anao ny tompo, mampandinika anao, mampisaintsaina anao. Miantso anao ny tompo. Meteza re andray tsara izao teniny izao. Miambenao izy, zany le teny teo. Miambenao izy ka aoreny tsara ny zavatra sisa izay saiky maty. Zay ny torohevitra, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Mahireza ary ravavy malala. Azakivy e, andao hivonina anao tsara kokoa lavitra. Tsy manam-piepo antsika izany tenin'ny tompo izany, fa mampahery antsika anao tsara kokoa noho ny teo. Vonina vera vavy eo. Manaiky ianao, misaotra indrindra. Vehivavy mendrika. Fandaharana natokana ho an'ny vehivavy. Mpanatotosa sy mpanolotra Marthe Hervé.